Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika tompoko izay fahitantsika amin'io thème io hoe atsoy aho dia valiko ianao, izay tenin'Andriamanitra fantatsika tsara zany sady hampahery antsika amin'ity alina amin'ity maraina ity. Fa efa maraina moa zany izao. Jeremia 7:30 manomboka amin'ny 1 2 dia 7. Fa hivavaka antsika alohan'ny hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara indrindra any amin'ny avo indrindra, mangataka ny fanatrehanao, fanahy masonao, ianao ilay fiandohana izay niaraka aminay teto tamin'ny vavaka, tamin'ny fiderana, ary mbola hanatrika ihany koa amin'izao tenin'Andriamanitra izay ho zaraina ho aminay tsirairay avy. Hapetreo ny tenako, hampanino ny nofoko, vaoka ianao no hanazava fanahy masino, fa na dia izao ary tsy nanomana, fa ianao no nanome ny teny teo fanahy masino, kaoka ianao niteny eto am-bavako, hampalala, hampatsiahy izay rehetra tsy fantatro, mitenena fanahy masino, fa vonona iainao anao izahay, satria magnetaeta hiaina, hihaino, handray, hampiasa izany teninao izany, satria tsy ny mofo ihany no ivelomanay, fa ny teny rehetra izay lohaka ny vavan'Andriamanitra. Koa vokiso ny fanahinay ny teninao Jesosy, vokiso fanaony izahay fanahy masino, mila ny teninao izahay. Misaotra Jesosy, saotra Dada malalo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra moa zany Jeremia 7:30 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandroany tamin'i Jeremia ny tenin'ny Tompo, raha mbola voahazona teo akanjan'ny trano fiambinana ihany izy nanao hoe, izao no lazain'ny Tompo mpanao izany, dia ny Tompo izay namorona izany mba hampitoetra azy. Ny Tompo no anarany, antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Amen. Tonga tamin'i Jeremia ny tenin'Andriamanitra teto ny tenin'ny Tompo, satria Jeremia dia mpaminan'Andriamanitra, ary izy izay miteny eto, izy eto dia voahazona, izany hoe voafatotra izy eto zany, satria Jeremia zany izay nanambara tamin'ny mpanjaka, tamin'ny mpitondra hoe mampibebaka ny olona zany Jeremia, dia tsy nampifaly ny mpitondra teo amin'ny Israely, teo Joda zany, teo amin'ny Joda zany, ka namatotra ny Jeremia izy ireo, napetrahan'izy ireo anaty tranomaizina, ka teto Jeremia teto voahazona. Kanefa kosa izao no mila fantatsika, ny tenin'Andriamanitra tsy voahazon'izaniza io, tsy voagejαν'izaniza io, tsisy afaka mamatotra ny tenin'Andriamanitra, indrindra ianao, raha ianao ilay mpamonompon'Andriamanitra, raha ianao ilay ampiasain'Andriamanitra. Izao no tsaroa, fanaizanaiza misy ny olona io, na any anaty lakato, na any anaty lavaka, na any anaty hodahodan-tany, ny tenin'Andriamanitra tsy voafehin'olombelona. Halleloja. Izay mahatonga an'i Jesosy niteny hoe, ny teniko izy tsy mba ho levona. Tsy levona io, tsy maty io tenin'Andriamanitra io. I Jeremia voahazona tany am-ponja, Jeremia voahazona tany an-davaka, tany anatin'ny figadrana. Hitantsika ry Paoly, ry Silasy, ny mpianatra amin'ny Tompo, ry Daniela tany an-davaky ny liona, fa tsy maty ny tenin'Andriamanitra. Velona io tenin'Andriamanitra io ry havana malala, velona io Jesosy izay vavahaditsika io ry havana malala. Halleloja. Ka ilay teny tao anatin'ny Jeremia dia tsy iza fa ny fanahy masina, ny fanahy masina izay tao amin'ny Jeremia no nampiteny azy, na dia hoe voahazona ny tongotra aman-tanany. Mampahery be antsika izany teny izany, tena mahatsapa hoe mahery amin'izany teny izany. Eto aho dia miteny antsika tsy nanomana teny aho, fa izaho mivavaka eo na izaho manoratra ny thème eo dia io no voasoratra hoe
antsoa aho dia valiako ianao. Dia mamaky ny ten'Andriamanitra io aho, fa ny tiany Tompo ambara dia eo amin'io 1:2 ka hatramin'ny 3, amiko sy aminao, izaho dia mandray. Ka mampahery antsika izany Jesosy androany, mampahery ahy soanao. N'aiza n'aiza misy ny zanak'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra izay matahotra an' Jesosy mandeha amin'ny famarinana, n'aiza n'aiza misy antsika, na voafaritry ny tongotra aman-tana antsika, aoka hahery antsika. Ho avy ny fotoana ho voasakasakana na ny fotoana ivavahantsika, fa io tsy voasakan'izaniza, tsy voasakan'izaniza. Jeremia teto tany anatin'ny lavaka, tany anatin'ny figadrahana. Fa hoy izy Jeremia, hoy izy ny Tompo tamin'ny Jeremia, izany hoe naminany Jeremia teto, tao anatin'ny Jeremia ilay teny. Jesosy izany ao anatiny nampiteny an'i Jeremia. Izao izy nolazain'ny Tompo mpanao izany. Dia ny Tompo izay namorona izany mba hampitoetra azy. Tsy tsaroan'i Jeremia hoe voafatotra anie izaho ty, aponja anie izaho ty e. Halleloia! Voageja manodidina antsika fa tsy tery noho ny amin'ilay tenin'ny Tompo, noho ny amin'ilay tenin'Andriamanitra. Halleloia! Satria Jesosy izay ao anatintsika mahatonga antsika mbola velona aina, mahatonga antsika mbola afaka miteny, sahy mijoro, sahy nijoro Jeremia na dia tany am-ponja aza. Satria ilay teny ao anatintsika io tsy voasakana io. Miredareda ao anatintsika ilay afon'ny fanahy masina tsy voasakana io. Indrindra ny Tompo rehefa ampiteny tsy voasakana io. Ka tonga tamin'i Jeremia ny teny eto dia ny Tompo izay namonina izany mba hampitoetra azy. Ny Tompo no anarany, Andriamanitra no anarany, Alpha Omega no anarany. Halleloia! Adonai Elohim El Shaddai no anarany. Halleloia! Ny halehibiazan'Andriamanitra no nantsoin'i Jeremia teto. Tsy natahotra n'izaniza Jeremia, nijoro ny teny Jeremia, fa ny Tompo no Andriamanitra no anarany. Inona ny teny notenen'i Jeremia? Ny tenin'ny Tompo tao anatin'i Jeremia, antsoy aho izy dia ho valiako ianao. Amin'izao fotoana izao, izaho sy ianao miantso ny Tompo ve isika? Mila miantso azy isika hamaliany antsika, fa raha tsy miantso isika, ny hoe fiantsoana eto dia ilay tsika mivavaka. Ohatra izao misy telefaonina io, misy miantso isika, matoa tsika miantso, na ilay olona miantso dia misy mamaly ao izay. Izay ilay hoe miantso. Ka fampaherezana no omeny Tompo antsika androany. Tena mahafinaritra ny fampaherezana omeny Tompo antsika androany. Fa raha antsika miantso azy dia mamaly antsika izy. Inona ny zavatra ho teneninao amin'i Jesosy? Inona ny zavatra hiantsovanao azy? Matoa ianao miantso olona anankiray, misy zavatra ho teneninao aminy, misy zavatra ambaranao aminy. Tahaka an'izay koa hiantsoantsika an'i Jesosy. Ohatra olona anankiray koa miantso antsika, matoa izy miantso misy antony. Izay ilay hoe miantso eto dia ilay tsika mivavaka misy antony. Tsika tonga hivavaka tsy hoe tonga fotsiny hoe handeha ohatra izao hakany am-piangonana. Inona ny antony andehananao any am-piangonana? Hiantso an'i Jesosy ve ianao? Hitady an'i Jesosy ve ianao? Izay ny antony andehanantsika eo amin'i Jesosy. Na any am-piangonana io, na iza izy io, na eny an-dalambe, na any an-trano, na any an-trano maizina, na any anaty lakado, na any am-prison, na ray na roa ianao na telo, mihaino anao Andriamanitra. Halleloia! Ka miteny izany izy eto hoe dia ho valiako ianao. Jesosy izany no mamaly antsika izy. Mamaly antsika Jesosy rehefa miantso izy. Fa izao nefa mila ho fantatsika. Indraindray arakaraka ny zavatra angatantsika, arakaraka ny zavatra hoe ahasoantsika ve ny zavatra hiantsontsika azy. Ohatra izao misy olona anankiray miantso antsika.
Raha zavatra tsisy dikany iny mety ilay hoe lany andro fotsiny hiresaka amin'ity olona ty. Farany ny olona manapaka an'ilay telefona na tsy miaino anao satria zavatra tsisy antony itsoinao azy. Tahaka izay koa tsika miantsona Jesosy. Misy antony mahatontsika manantona Jesosy sao dia misy zavatra hoe tonga fotsiny tsika zay hoe mandeha fotsiny tsika dia efa mandeha amin'ny fahalalana sy ny fahaizantsika na mandeha amin'izao fotsiny. Tsy fantatsika na zavatra ho tenenitsika eo amin'i Jesosy. Mitovy amin'izay andeha izao tsika hanantona mpampiasa anankiray na hanantona lehibe na orinasa ny directeur amin'io. Misy antony mahatontsika manantona azy. Tahaka an'izay koa ny hanantonantsika an'i Jesosy hiantsoantsika azy. Dia arakaraka ny antsoantsika azy ny zavatra angatantsika no zaontsika valany no mamaly antsika izy. Fa raha zavatra tsisy dikany tsy fantan'i Jesosy hoe inona ny zavatra angatan'ity zanako ity. Mila fantany Jesosy zany, mila miteny tsika, mila miantso azy tsika, mila fantarinao zany hoe inona ny zavatra ho teneniko amin'i Jesosy, inona ny zavatra angatahako amin'i Jesosy mba hamaliany ahy. Miaino antsika izy fa indraindray tsika tsy fantany tompony, indraindray zany zavatra angatahantsika diso fangataka tsika na hors sujet tsika dia tsy fantany tompo hoe inona moa no tena ilain'ity zanako ity. Fa raha fa misy zavatra anankiray tena ilainao dia ino no angataho mba ahazoanao valiny raha mahasoa anao. Ary ao anatin'izay koa tsika tsy maimaika satria tsy eo no eo dia azo valiny tsika. Mety aman-taona, mety amam-bolana. Halleloia. Satria raha ohatra ka miantso tsika zao ohatra mandeha tsika manantona miantso olona tsika ohatra hoe directeur hoe tady asa tsy eo no eo mihitsy mpampiasa io ny hampiditra anao. Fa tsy maintsy mizaha ny dosienao izy, ny taratasy momba anao. Tahaka an'izay koa Jesosy, ianao mangataka io tsy eo no eo no ahazoanao valiny. Fa tsy maintsy mijery ny ara-pananao sy ny fifandraisanao aminy izy. Sao dia zista fotsiny ianao hoe ataoko hidirako amin'ity asa ity. Zista zaho miditra fotsiny fa rehefa tafiditra ao tsy miraharaha intsony. Na zista azoako vola fotsiny, azoko ny vola dia miala aho. Jesosy miteny ny fanahy masina. Miteny ny fanahy masina amiko sy aminao. Izaho no mandray voalohany. Dia tahaka an'izay koa ianao zany eo amin'i Jesosy. Sao dia andeha fotsiny ianao hangataka vady, hangataka zanaka, hangataka vola dia avy eo azonao iny baibay Jesosy. Izay zany indraindray tsy ahazoantsika valim-bavaka satria ny zavatra angatahantsika zista zavatra iny fotsiny tadiavantsika an'i Jesosy fa tsy tena hoe mifantoka tanteraka, tena hoe mitady azy ho tompo mpamonjy amin'ny fiainantsika tsika. Dia hany tsika tsy mahazo valiny. Fa Jesosy dia miaino antsika ry havana malala. Ka mampahery antsika zany tompo androany mba hiantso azy tsika amin'ny zavatra tena important, ilaivanao azy tena hoe tiany tompo zany tena hoe mitady azy ianao, miantso azy ianao tena hoe hanjaka tanteraka amin'ny fiainanao. Tsy ilainao fotsiny izy zista nasitrana, na zista vola, na zista asa, na vady, na zanaka, tsia. Izay matetika Jesosy tsy miaino. Tsy tokony izany intsony ny antsoantsika an'i Jesosy. Lany androntsika raha izany. Fa miantso an'i Jesosy tsika mba tena izy no tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, hitari-dalana amin'ny fiainantsika, hanjaka tanteraka amin'ny fiainantsika. Halleloia. Dia farany eto ny teny izy ka ampisehoako zavatra lehibe. Ampisehoan'ny tompo zavatra lehibe tsika raha matoky azy. Raha miantso azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Itsika io mahalala ny fiainantsika rapitso. Mahafantatra antsika ny afaka iray minitra. Tsisy mahalala antsika. Jesosy irery ihany mahafantatra. Sarom-patarina hoy izy ny zavatra asehony antsika. Indraindray tsika zany mieritreritra hoe rehefa tsika miaraka amin'i Jesosy dia tsara daholo ny zavatra rehetra, tsy ry havana. Tsy ny tsara ihany izy ny azontsika avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy ihany koa ara.
Nefa io ratsy io rehefa avy eo mivadika ho tsara. Zay le lalana sarom-patarana. Lalana sarom-patarana. Ary tsy maintsy mandalo amin'izany. Raha kristianina ka ianao tsy mandalo amin'izany fa zay hoe miadana foana ianao, valim-bavaka tena hoe mahafinaritra foana, mandinihan-tena ianao. Satria misy ny lalana sarom-patarana izay tsy eritreretinao hoe ity ve ny lalana hitondran'ny Tompo anahy? Ity ve ny toerana hitondran'ny Tompo anahy? Nefa ambadikin'io dia zavatra lehibe asehony amin'ny fiainanao sy ny fiainako. Tsy maintsy mandalo lalan-tsarotra izao sy ianao mba hahatonga ilay zavatra soa rehefa horian'izay zavatra izay. Amen. Ka izay zavatra tsy fantatsika ny fitondran'ny Tompo. Tsy fantatsika. Fa tsika izany mila maharitra ireo mpaminan'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo niaritra ny marary. Jeremia nangiry fery nandalo fanenjehana tranomaizina voafatotra, nanambara nampibebaka nefa fampibebahana nentin'i Jeremia mibebaha ireo Israely satria ny Israely nanomboka nivadika amin'Andriamanitra. Fa inona nanjoan'i Jeremia? Natao an-tranomaizina. Lalana sarom-patarina izany nefa izy manara-dia ny Tompo. Fa niantso an'Andriamanitra izy tsy nivadika amin'Andriamanitra. Fa valiny soa ny azon'i Jeremia rehefa avy eo. Afaka izy amin'ny farany. Na dia hoe nandalo zavatra mahamay ary raha mbola ety amin'ny tany tsika dia mandalo an'izany. Fa rehefa avy eo tsika mahazo ilay zava-tsoa, ilay maharitra mandrakizay teny any an-danitra any. Amen. Ka izay izany teny fampaherezana azontsika amin'izao alina izao. Antsoy Jesosy amin'ny zavatra misy antony, amin'ny zavatra important tena hoe tsy zavatra manahaka fitadiavantsika olombelona. Indraindray tsika rehefa miantso olona dia misy zavatra important ilaivantsika olona izay. Vita ilaivantsika ny olona iny, vita baibay izay. Tsy izay ny miaraka amin'i Jesosy. Raha izay ny antsointsika an'i Jesosy dia tsy azo valiny mihitsy. Mety azo valiny ianao fa tsy hoe ho anilanao mihitsy ny Tompo satria ianao izany tadiavanao azy zavatra hoe ilainao maimaika ihany. Dia rehefa mazonana azo valim-bavaka saotra natao valim-bavaka. Nefa ny fiainanao nefa lavitra an'Andriamanitra. Ny fahazoana valim-bavaka tompoko. Tsy midika izay ianao handovan'ny lanitra. Fa nitakiany Jesosy hiantsoantsika azy. Dia mba hiarovany Jesosy antsika, hitondrany Jesosy ny fiainantsika. Eto ilay hoe teneny eto amin'ny farany hampisehoako zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao ianao. Dikan'izay izy no hitondra ny fiainanao rehefa ianao manaiky antso azy, manaiky anara-dia azy. Aza maimaika miantso an'i Jesosy, azo vady, azo trano, azo vola, azo harena. Fa antsoy Jesosy tena hoe izy no voalohany amin'ny fiainanao, izy no hanjaka amin'ny fiainanao. Amin'izay fotoana izay, izy no mitarika, izy no miditra an-tsehatra. Eo ilay zavatra entin'i Jesosy, izy amin'izay mitondra ny fiainanao. Entao ty amiko izy nentanareo mavesatra fa izao hitondra fitsaharana. Maivana io na dia hoe mandalo zavatra sarotra ianao. Aza falifaly fotsiny. Valim-bavaka e. Vokatsika tsy voafitaka satria ny valim-bavaka tsy midika izay andovan'ny lanitra. Na nahazo fanasitranana be, na nisitran'i Jesosy, nahazo asa, nahazo tsy midika izay ianao andovan'ny lanitra. Ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ireny zavatra tenenina teo ireny izay dia manaraka ho azy. Aza falifaly maimaika amin'ireny satria nahazonao ireny nefa ny fanahinao very. Tsy ny harena ihany averentsika fa na dia ny fitenenantsika hoe valim-bavaka azoko satria nahazo fanasitranana, valim-bavaka azoko satria izao falifaly amin'izay, nefa ny fanahinao tsy ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Ka antsoy Jesosy izany handaminany ny fiainanao, antsoy Jesosy handaminany ny ara-panahinao ka hamaliana ianao
dia andehananao araka ny sitrapony, satria izy tsy izay rehetra manao tompoko ny hitra ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Ka matoa miantso azy dia hanao ny sitrapony. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Saotra dira laza Jesosy ny tolotra anao, saotra mifanatrehanao sy ny teny nomenao fa tena hoe ny teny amiko ianao. Mampahery ahy ianao amin'ity androandroany ity ary mampahery ny mpiaino tsirairay avy ihany koa. Ka voninahitra anao irery ihany, anao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen. Tahin'i Jesosy daholo isika. Mbola miverina ety antsika raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy Tompo. Amen.